Hitantsika eo amin'ny Midi Madagasikara lahatsoratra iray izay miseho lany amin'ny hoe fisehoan'ny bras de fer indray amin'ny PDS n'Antananarivo sy ny vice premier ministre Adzo Andrinanarivelo. Tsy de izay loatra no makitsika an'ilay raharaha nefa namana Pierre Oldera fa zavatra hafa tanteraka mahitsy. Inona moa ilay seho de tsotra etsy akaiky ny Akorondrano ary ambadiky Akorondrano ary namana Pierre Oldera dia misy tany zay misy manototra mifokotany n'Akorondrano Andranomahery misy manototra tany ary izy io dia amin'ny alina no misy camion mitona zany tany zany. Nalefa ny tsao fa hoe Andriamatoa Andry Rajoelina no manototra zany tany zany miaraka amin'ny PDS n'Antananarivo. Rehefa menmenina ny ponina manodidina an'ity tany ity satria misy tondraky ny rano amin'ilay fanotofana dia nanao ankety ny commune Antananarivo renivohitra ary nanao zay azahoana an'le camion mpitatitra tany amin'ny alina fa mazava kosa nefa namana Pierre Oldera ny taratasiny reto camion reto amindry zareo dia afaka manototra an'ilay tany izy satria ny taratasy ampelatanany dia convention fifanarahana nisy teo amin'Andriamatoa Adzo Andrinanarivelo zay vice premier ministre sy karana mpanambola be anankiray eto Antananarivo eto. Gaga ny commune Antananarivo renivohitra satria ny fanotofana tany dia ny commune no tokony hanome ny autorisation. Ny fitoamana tany ny camion vezivezy dia tokony commune ihany koa ny hanome ny autorisation. Ireto camion reto nefa dia tsy manana autorisation avy amin'ny commune, tsy manana ninina fa de baiko avy any amin'Andriamatoa Adzo Andrinanarivelo no entindry zareo manatanteraka an'izay asa izay. Tsy eto Akorondrano Andranomahery ihany no ahitana an'izay fa iria talata maty koa misy sala amin'izay ifanaovan'Andriamatoa Adzo Andrinanarivelo vice premier ministre miaraka amina karana ihany koa namana Pierre Oldera. Ny zavatra tiantsika hosoriana de hoe tsy disadisa eo amin'Andriamatoa PDS n'Antananarivo sy Andriamatoa Adzo Andrinanarivelo zany fa kosa ahafantarantsika avy hatrany namana Pierre Oldera hoe sala amin'ny ahoana zany vice premier ministre izany raha ohatra ka sendra lany ho filohan'ny republika. Anao ahoana mety ho ataony satria ny nanahirana ny vahoaka malagasy tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ny fanotofany tany teria Andotapenaka satria dia niseho tompony izy tamin'izay nihoatra ny lalàna satria hoe filohan'ny republika dia afaka manao zay tiany atao, tsy mila mangataka autorisation amin'ny commune, tsy mila mangataka autorisation na avy amin'iza na avy amin'iza. Anao ahoana zany olona zany namana Pierre Oldera raha ohatra ka lasa filoham-pirenena satria voalohany amintsika miteny zao dia fiaraha-miasa amina karana no ndeo ataotsika hoe azahoany manao ny propagande ny angamba ho isika satria ny zavatra tahako tony rehefa tsy misy autorisation dia tsy maintsy sandaina zavatra hafa namana Pierre Oldera. Zay zavatra zay nititsika osoritana am'izao fotoana na de tsy mbola mandeha ny propagande na de tsy mbola fantatra ny daty fa ahafantarantsika kosa hoe sala amin'ny ahoana re zany vice premier ministre izany raha mahazo fanjakana satria mbola voapahapahefan'ny vice premier ministre apahapahefan'ny ministra iray ny eo am-pelatanany fa vitany manao didy jadona mifanaraka amin'ny tompony vola eto Madagasikara namana Pierre Oldera.